Ry olombelona, efa nasehoanao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany. Ny hanao ny marina sy ho tia famindrampo ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Mika 4:9-9. Rehefa nananao ny fahamasinana dia hitasoritra amin'ny fiainanao ireo toetra manaraka ireto: famoram-panahy, alemem-panahy, fanetrentena, fahitsiana ary indrindra ny fahadiovantoetra. Izany hoe raha atambatra izany dia ny hoe ireo toetra hita teo amin'ny Kristy. Tsarovy fa raha mbola tetỳ an-tany Kristy dia naseho ireo toetra voalaza rehetra ireo, izany hoe fo madio, fiainana feno fitiavana ary ny indrindra ny hoe toetra feno fahasoavana. Manampy izany rehetra izany dia ny hoe hitasoritra teo amin'ny fiainany ny fahamarinana. Izao azonao atao ny manahaka izany ihany koa raha toa ka tanterahanao ampanetentena ny asan'Andriamanitra. Vonona mantsy Andriamanitra ny hanome anao, hanampy anao indrindra ny hiara-miasa aminao, hanatratra izany tanjona izany. Izany hoe ilainao izany ny hoe mitoky mandrakariva amin'Andriamanitra. Tsarovy fa mijery ny asa ataonao Andriamanitra isan'andro isan'andro, ary mitsara izany ihany koa ny amin'izay ataonao rehetra. Na tsara dia ampirisinanao hiroso amin'ny lalindalina kokoa, indrindra ny hoe ahafahanao misoroka manalavitra izay mety zavatra hitranga hifanohitra amin'izay sitrapony izay. Androany raisinao filamatra ireo voalaza rehetra ireo, dia izao ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao. Iova ny toetranao. Ilay toetra teo aloha izay nahazatra dia ovan'i Kristy ho toetra vaovao. Faharoa dia ny hoe hitoetra am-ponao Kristy. Ilay maizy anao mihitsy izany no ovany ka hitoetra am-ponao. Ho hitasoritra amin'ny asa tananao fa ny kasianao rehetra dia isy dia tanan'Andriamanitra. N'inona ataonao dia asehon'Andriamanitra anao ny dia tanany rehetra. Ny zavatra mahafinaritra dia izao: ilay izao izay nifehy teo aloha dia hosoloan'i Kristy ny fiainana. Raha ataon'ilay mijery izany dia ny hoe fiovana manontolo ny momba anao rehetra, hatramin'ny toetra, ny fo ary ny saina. Ilay maizanao teo aloha dia ovan'Andriamanitra ka ny toetran'i Kristy no hitoetra ao anatinao. Ilay toetra feno fizahozahoana teo dia hivadika halemem-panahy, hivadika fahatsoram-po ary indrindrandrindra ny hoe hanahaka ny toetran'i Kristy. Amin'izay fotoana izay dia menanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fiainana mahafinaritra izany, fanandramana tsara izany. Tian'Andriamanitra hizoranao, ampiasanao amin'ity anio ity. Ka raha toa ka sitraka ao izany dia asaiko anao hiara hivavaka isika. Misaotra Tompo fa nomenao anay androany ny toetra tokony hanananay amin'ny fiarahana aminao, dia ny fahalemem-panahy, fahatsoram-po ary indrindra ny fahadiovantoetra. Tompo ampio izay mba hananay manatratra izany tanjona sarobidy izany, ary amin'ity anio ity dia hovao ny fiainanay, hovao ny fonay mba hanahaka ny sitraponao rehetra. Matoky izay Tompo fa tia nomenay ny voninahitranao amin'ny fiainanay, ka dia meteza amboly izany amin'izay ataonay rehetra. Tompo malalo, asio dia tananao ny ataonay rehetra mba hanahaka ny toetranao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.